Reniny amin'izay zegny le ankizy tena liana be boka tany avy amin'ny centre amin'izay zegny ro mandeha magnano inscription mandeha mianatra. Le Centre Voïcal est l'un des projets et initiatives entrepris par l'administration malgache pour le développement soutenu des communes à Madagascar. Le ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies a prôné la mise en place des centres voïcales au niveau des 22 régions de Madagascar à partir de 2009. Ainsi, 20 centres voïcales sont fonctionnels et opérationnels. Celui d'Ambilbe y figure et atteste un bon succès. La coordination nationale chargée des appuis à la vulgarisation des projets TIC ou CNTIC assure entièrement leur implantation au niveau des instances régionales de notre pays. Qu'est-ce qu'on entend par voïcal? Les centres voïcales sont des cyberspaces communautaires installés dans les régions de Madagascar, facilitant l'accès de la population à un ensemble d'informations et de relations que l'on trouve sur Internet. Voïcal est le résultat d'une meilleure et étroite collaboration entre le ministère de tutelle et les collectivités décentralisées. En ce sens, le ministère fournit les équipements, les matériels informatiques et l'accès à Internet. Il forme le personnel chargé de la gestion du centre voïcal. Par contre, la commune fournit le local pour l'héberger, assure le recrutement du personnel, met en place un comité de pilotage pour le bon fonctionnement du centre. Ambilbe se trouve sur la route nationale 6, à 665 km d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. La commune urbaine d'Ambilbe est actuellement peuplée de 78 000 habitants. Ambilbe est connu pour la plantation de canne à sucre, la riziculture et l'extraction de l'or et du saphir. On y trouve aussi l'usine sucrière appelée Ouest Sucre de Madagascar. Le commerce est aussi pour sa population l'un des moyens pour subsister. Le voïcal d'Ambilbe est le 6e centre implanté par le ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies à Madagascar, géré par l'Association des jeunes intellectuels du Nord. Gérant voïcal depuis 2010. Feramiasa miaraka amin'ny commune ary association de jeunes intellect du Nord. Zay indesiny monsieur Jornono Filimon Sarja. Izy zany le président association jeunes intellect du Nord. Fa Ferro de aloha izy zany le gérant mitantana le antsoina hoe voïcal eto Ambilbe. Quelles sont les offres de ce centre? Ato amin'ny voïcal zegny manana service maromaro. Manana photocopie, impression, scan, cyber, mini cyber, afaka miconnecte mandefa email, magnano réception na email, de manao gravage, magnano formation surtout. Zay mihitsy le tena basenay ato amin'ny voïcal hoe formation en informatique.
taloha zany nataonay hoe 1 mois le durée de formation. Hitanay zany fa tsy nafapoly résultat amin'ny ankizy, mbola tsy endriky mafy tsara le ordinateur le ankizy, de nanova zegny zahay hoe atao 3 mois. De toute façon zegny mba hoe sécurité ny asanay zegny le izy, sady le mpianatra mahay tsara miala vita fianarana zany. 3 fondements définissent la réussite de ce centre. La mise en place d'une organisation, la sensibilisation et la collaboration avec les différentes autorités locales publiques et les secteurs privés par le biais d'une entente. Ray animateur, ray technicien, ray formateur de ray caissier. Satria zany napetraka le resaka gestion amin'ny caisse mba ahafahana contrôle hoe firy les recettes, firy les dépenses. Namezana olo anankiray mihitsy le hoe mitana le caisse mba tsy esiany le hitapita le vola. De manana cahier na contrôle koa zay, ty cahier de recette. Sahala am'izao zegny le fasiavana le izy. Service jiaby mipetraka eo de nombre le recettes sy photocopie par exemple, de izy kariva am'izay zegny misy signature na responsable de signature na gérant. De iny am'izay zegny apiditra any amin'ny base de données le chiffre mipetaka amin'ny le recette. De faharoe koa manana cahier de contrôle mpiasa zany. Izy ka isan'andra manao signature na mpiasa de manao signature gérant contrôle izy kariva. Mpianatra koa sahala am'zany. Mpianatra avy eo zegny manao signature hoe fiche de présence, de signeny le responsable de misigner le gérant. Karakara zegny zegny le organisation misy ato amin'ny Vohikala eto Ambilobe. Zany natao mba ho isiany le laminasa. Zay mitsy tena essentiel amin'ny asa, mba isiany le laminasa tsara irindrany le asa. Zany na tonga ny réussite ny Vohikala eto Ambilobe dia nanao sensibilisation mitety école. Taloha zany nataonay hoe animation tato amin'ny centre, c'est-à-dire hoe mikaiky le ankizy mandeha directeur ny école magnambara hoe misy andra raiky tokana de tonga aty le ankizy atao animation, azavena amindreo iny ordinateur, ino avantage sy ny tariny. De manao exemple kely surtout amin'ny recherche na document leçon sur internet. Netritra amizay zay sy président l'association Jeune Intellect du Nord, de mandeha any descendre sur terrain mihitsy hoe mandeha any amin'ny école lycée zegny le cible anay amin'ny tamin'ny taona 2011-2012 satria regny de efa bebe le toetsaindreo de moramora agnazavagna le raha koa. Mitety école zay magnano descente any, mitondra vidéoprojecteur, mitondra magnano location na ordinateur portable, zay zavatra tsy anananay zay ataonay location, fa io zegny gratuit ho an'ny école andehananay zany. Ohatra hoe mandeha any amin'ny Reva, lycée privé Reva, nandeha any zay mikorana amin'ny directeur fa vita organisation jiaby, planification jiaby, de tonga zay am'le ora araka le rendez-vous de manao exposé, de manao exemple, de asiana série de questions après. Le ankizy après explication de amezana volanareo hoe inona zavatra m'intéressenareo de magnambara reo, de zay amizay mamaly. De d'après niny amizay zegny le ankizy tena lina be boka tany avy amin'ny centre amizay zegny reo mandeha magnano inscription, mandeha mianatra. De tonga zegny mandeha ty mandeha magnano photocopie, fa haindreo le prix ny photocopie tsika abordable, de tonga reo manao connexion sy ny tariny. De zany zegny le parcours nataonay amin'ny lafiny fampianarana zany sy ny animation le gratuit. De mandeha koa zay amin'ny média, mandeha amin'ny radio fanjakana zegny zay magnano annonce.
manao annonce amin'ny radio fanjakana na radio privé dia vita le annonce misy impact ihany igny fa tena ny réussir zay zegny dia mandeha any amin'ny école satria zegny ankabezan'le client zegny presque école sy mpianatra. Sensibilisation sy animation zany amin'ny école dia tonga zany le directeur ny école tonga ato amin'ny centre efa magnapetaka le mitondra le bulletin de paie zany efa aminay ato zegny le archive chaque fois 2000 zegny dia ataova impression na photocopie le bulletin de paie dia efa lasa any amin'ny école. Dia misy koa ato amin'ny CSBD amin'ny hôpital efa misy archive be da be amin'ny Cisco regny zegny le fiaramiasa anay ato amin'ny Vohikala dia efa misy source zegny apetraka-ndreo ato dia magnazava le olona bokany hoe ary amin'ny Vohikala angalanareo le document dia efa tonga aty zegny reo dia mivolana amin'ny le ankizy miasa ato ameza zany dia ataony photocopie le izy efa haindreo le prix satria ame fichier affichena eo avy le prix jiaby tsisy resaka hoe kafitafitaka hoe ohatrinona le photocopie sa ohatrinona zany fa efa ame fichier eo amin'ny biba zegny le prix sy ny tariny dia afapo le client satria isika zao zegny tsisy rupture na contrat-nay zegny misy foana fiaramiasa isan'andra le olona na école na amin'ny santé na amin'ny Cisco tonga ato aminay tsy hanambokambana zegny ro satria namanay ato tena olo mahay mandray olona tsara zany. Les jeunes ont constaté que la maîtrise de l'informatique est indispensable à notre époque. Voici des avis des jeunes qui apprennent dans le centre Vohikala. Pianatra informatika ato amin'ny Vohikala dia tsara be le informatika ary tena malaky mahazo. Sama marrano ohatry ka anao mamane nero juste camarade Naragana navelana Samaris Dodi. Netony natonga reniko tamin'ny radio zegny mampianatra informatika ato amin'ny Vohikala. Ke lasa nandeha nianatra aty amin'ny Vohikala za mba haniry tsy hay ordinateur. Saonda tereka aminazy ninofo kabary. Marako zegny Tombo Severin za mpianatra informatika tamin'ny Vohikala. Za zegny narinesako ato sy mampianatra informatika zegny regniko tamin'ny filazana amin'ny radio regny mandeha publicité aby regny boko koa camarade aby regny volagna fa amin'ny Vohikala koa mampianatra informatika ary ose malakilaky volagna ato amizegny za amizay safidy hoe agnano cours accéléré boko mba malakilaky le tanjonaka antony anarako izy satria matetika amin'olo kofa annonce regny comme radio regny koa izaasa koa tsisy attestation ordinateur koa tsy ordinateur ka manjary sahiry mifody megnasa ke ato zegny zegny natonga zany anatra ordinateur boko connecté mindrabe internet amin'ny velin le izy mba tsara koa mahazo satria amizao fotoana kofa tsy ordinateur karaha baky feky ilazagna izy zegny ordinateur. Saonda tereka aminazy ninofo kabary. Sorana be da be zegny le commune eto Ambilobe n'installe le nandray fiinstallena le projet Vohikala. Message du chef Mouktar.
misaotra mifadraisana roa ataon'ny angokala zegny indrindrindra zegny ministère des télécommunications zay nampisaoko satria efa mandeha niasa ty ato ny tegna ko moa dia aseko tany mbola matsinjo commune urbaine Tambilobe de voalohany dia misaotra roa zegny zay nanoko satria mandeha niasa ato ny Tambilobe ty ato managna fifandraisana tsisy fahalanamboly na vilivily azy ary koa agnatin'izegny tsy mijaly mandeha vahoaka agnatin'ny folobiana Tambilobe tio amin'olo mba misy fihenam-bidy le asa atao ato zegny mba misy famorana kokoa dia misy ny falifaly zegny voatantegnanay amin'ony asa mandraraha ty asa ty ato noho fifandraisan'ny roa ato koa zegny mpiara-miasa ato zegny misaotra roa koa tsisy fagnavagna olo bokoditra koa fa mandray olo avy mandray isan'isany aby ke zegny soranay indrindra amin'ny ministère de communication iny mpiara-miasa ato zegny faly dia faly zegny voatantegnanay eto amin'ny commune Tambilobe na préférie aza faly voatantegnanay ka dia misaotra ka manomboka androany dia misaotra ary tatragny tsara niasa dia falifaly voatantegnanay jiaby eto Tambilobe. Le maire de la commune urbaine d'Tambilobe est convaincu que la mise en place d'un projet comme celui de Vuikal est vraiment nécessaire dans la région. Les habitants sont surtout les plus satisfaits pour les collaborations de Vuikal avec les administrations et les secteurs privés à Tambilobe. Zahay aty amin'ny commune urbaine Tambilobe zay soloko teto Karim Abdallah dia tanàna dia mankasitraky zahay amin'izao fisiany Vuikal eto amin'ny tanàna Tambilobe. I Vuikal io mantsy dia ilaina eto Tambilobe satria ilaina izy io na eto amin'ny tanàna Tambilobe na amin'ireo commune efatra ambin'ny folo commune rurale zay ato amin'ny district Tambilobe. Maro ny tanora izay tsy nahay informatique noho ny fisian'io Vuikal io dia maro nianatra ka nahay ny informatique zay ilaina amin'izao vaninandro ianantsika izao. Tsy vitan'izay ihany na ny service atao Vuikal tsy laza fa ratsy photocopie fotsiny photocopie dia raha amin'ny tanàna any amin'ny 500 francs dia amin'ny Vuikal dia 350 francs manamaivana ny asan'ny vahoaka ny fisiany ty Vuikal ty amin'izay service ataony ary indrindrandrindra amin'ny fampianarana informatique amin'ny tanorantsika eto Tambilobe zay maro tanora eto. Raha eto Tambilobe tanàna fotsiny dia manana 76 000 habitants ary amin'ny district Tambilobe amin'ny 300 000 maro amin'ireny taloha zay tsy nahay izao tsy laza ny sasany aho fa ny 20% 30% tsy nahay teo aloha efa nahay ordinateur na informatique ka isorana ny Vuikal indrindrandrindra ny gérant ao anatiny. Gérant ao anatiny zay tanora dia tanora no dynamique zay atao feroady na iny safidy ny Vuikal zay nametraky io gérant de feroady io. Io moa Vuikal ohatrany entreprise rehetra ohatrany activité commerciale rehetra raha fantatrao misensibiliser le olona rehefa fantatrao mandray olo amintsikitsiky fa tsy masatsika rehefa taritinao le olona dia mandeha ihany miroborobo miasa karary sy hitsy raha ohatra ka ny projet Vuikal dia mandroso ato Tambilobe satria ny gérant mahay miara-miasa amin'ny le client ny mpanjifa ary mahay miasa aminay aty amin'ny tontolo Manjakana. Raha amin'ny commune ilainay tokoa io Vuikal satria miara-miasa eny zahay ny commune urbaine sy projet Vuikal maro ny service zay angatany ao dia vita indrindrandrindra amin'reto resaka ny imposition resaka impôt foncier sy ny tariny reny dia miara-miasa aminay akaiky io Vuikal io ka raha ny sisiny izy raha handroso tsara raha heromo tsara ary matoky zahay fa raha mbola hitohatra an'izay izy dia mety ho tsaratsara vao mainka miroborobo le izy ary zany firoboroboana zany tsy nandehandeha fahatany izy io ary noho ny le gérant mahay miara-miasa aminay monsieur Ferrod ary mahay mandray client zay fotoana ilana izy dia toujours présent indrindra zay tafanjakana na sasakali laza mitady anazy dia mitsangana izy manatonga anay fomba ahoana ary zahay tsy hanampy le olona ohatran'izay olona vony iarasa aminay dia vona koa zahay iarasa amindreo misaotra tokoa. Il est de rigueur que le succès d'une structure communautaire qu'est le centre Vuikal dépend de la volonté et du savoir-faire du gérant,
sous couvert d'une meilleure harmonisation des activités avec ses collaborateurs.